araky ny iarasika mahita moa zany dia natao tandroany fa 5 ny volana febroary ny lanonana fanomezana certificat ho andreo polisy municipale zay navita fiofanana fanamafisana fahaiza-manao na ny recyclage sy fanolorana ihany koa fametrahana galona ho andreo polisy municipale ireo. Ny antony izao lanoana zao dia voalohany aloha tafiditra tsara amin'ny politikan'ny commune zay mamelanja zany ny fisinovanareo mpiasa rehetrarehetra eto anivon'ny commune. Ny jerena manokana androany dia ny polisy municipale. Zavatra moa dia tsy mianga amin'ny tombanezaka ho andreo zay ataoko hoe mpiara-miasa rehetrarehetra zany ankapobeny anivon'ny commune. Ka ny polisy municipale zany dia nandalo fiofanana recyclage satria fatatsika fa efa taona maro zareo no tsy nahazo an'izay formation zay de niverne fa zava-dehibe ny anaovana zay formation zay ho azy ireo zany. Ny fiofanana moa fatatsika na ny recyclage ho andreo polisy municipale dia iarahana miasa tanteraka amin'ny polisy pirenena, polisy nationale zany, ary zareo no nandrindra sy nandamina ny fiofanatrehetra zay natao teto tapitanana ihany tamin'ny herinandro lasa iny ary taorina zay dia mbola nisy ihany koa ny fivorina zay nandraisana andreo polisy municipale tsirairay nanaovana tombanezaka. Dia ny note azon'izy ireo zany tamin'ny fiofanana na ny formation de recyclage natao tany amin'ny polisy nationale sy teto anivon'ny commune zany no natambatra dia nahafahana zany nanome ny mari-pakasitrahana na certificat iny sy nahafahana ihany koa nanome promotion azy ireo dia ny fiakarana galona izany. Ka dia ny polisy municipale eto Tapitanana dia misy 20 ary amin'ny 20 ireo zany ny roa zany no nahazo ny laharam-boninahitra brigadier zay no filazana ny polisy municipale zany, ary ny anaky 7 sous-brigadier ny anakiroa zany 3e échelon. Ny mahazatrintsika dia hoe 3 barety zany ny ataoko hoe ny farany ambany tamin'ny fiakarana galona, manaraka azy teo 4 barety ary ny anakiroa zany nahazo an'ilay losange zany. Ka dia ho anay zany dia tena zava-dehibe ny ezaka zay ataon'ny commune mba manome lanja ny polisy municipale mba ahafahany zareo zany manateraka ny asany asakany andavany. Dia ny filamatra moa amin'izy ireo dia polisy municipale miova rasika malala fa mila miverina ny fahatokisana enivon'ny vahoaka sy ny polisy municipale miatrikasa, zany hoe natao hiasa izy ireo ho filamina ny tanànasika satria fandaminana no atao lavitry ny kolikoly. Zay ny tena hoe tena filamatra, ary ho an'ny commune urbaine moa tsy taona ty dia taona ny fanatanterahana. Ny asa efa vita fa mipetrapetraka avokoa fa manatanteraka sisa, ary zay no tena hoe anaovana fanamby lehibe mba hisy asa goavana vita ka satra ny fanatanteraka ny ireo asa ireo raha tsy misy ny filaminana, raha tsy misy zany ny ireo polisy municipale ireo zay manandraikitra lehibe ihany koa amin'ny fanatanterahana andreo asa fodrafotr'asa sy asa fanarenana sy fanatsarana ny tanàna.